Mandidina ireo hetsika izay ho tontosaina amin'iny herinandro iny amin'ity faraparany herinandro ity ihany koa. Azo vahana manokana ny mpianatra mandritry ny hetsika izay ho karakarain'ny Mandavision etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina izay hanomboka ny 17 volana septambra ho avy izao. Aompana amin'ny fikarakarana ny fidiram-pianatra avokoa ny 300 ho Tranoeva atsanganao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina mandritra le hetsika la Grande Braderie de Madagascar izay karakarain'ny Mandavision ny 3 septambra hatramin'ny 5 volana oktobra ho avy izao. Grande Braderie spéciale rentrée anazy dia maro ny entana izay miantefa indrindra ho an'ny fidiran'ny mpianatra izay anefa ny entana rehetrarehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro koa dia 8 ans avokoa. Nanamafy ny fampiarana ny fampianam-bidy izay mampiavaka ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar Ramatoa Ramanatsoarlala tompona andraikitry ny Mandavision ho fitsinjovana ny fahefa-mividin'ny malagasy izay tsikaritra fa dia mitotongana tokoa amin'izao fotoana izao. Andrasan'ny mpanjifa maro ny fihenam-bidy farafahakeliny 500,000 izay fepetra voalohany ahafahana mivarotra mandritra ny Grande Braderie. Vory androany ny mpikarakara Mandavision miaraka tamin'ireo mpivarotra nametraka amin'izay fepetra izay amin'ny tsy maintsy isian'ny fihenam-bidy amin'ny entana rehetrarehetra izay amidy mandritra ny 5 andro navarotra io. Tranoeva misa 300 tazomin'ireo mpandray anjara misa 520 no vatan'ireo mpitsidika manodidina ny 5 alina indrasana ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny 3 septambra hatramin'ny 5 volana oktobra izao.